Ry ava-malala rehetra ao amin'ny tompo. Anio alahady fa 4 ny volana Oktobra 2022. Alahady fa 17 manaraka ny Trinité Masina. Ary ity alahady koa no alahady voalohany amin'izao volana Oktobra izao. Dia mbola hibanjinantsika no hevitra manao hoe mirosoa amin'ny finoana masina. Anomana ny foamam-panahintsika isika ry havana hiatrika izao fanompoam-pivavahana izao, izay tanterahana araka ny litorjia endriny fahatelo. Ity alahady koa no alahady natokantsika eto amin'ny F.J.K.M Amparibe Famonjena ho alahady hitondranam-bavaka ny ray aman-dreny mpitandrina raha John sy lofon'Irina MIANAKAVY. Ary araka izao ahitantsika zao dia manambahiny koa isika ankehitriny. Tsy izy akory zany fa ny mpitandrina raha Lansona Triomphe. Izy notonihany sampanasa asa fitoriana filazantsara eo anivon'ny fohy be F.J.K.M. Izy no hitondra amintsika ny afatry ny tompo. Koa miarabanao zay pasteur tonga soa eto aminay. Fantatray tokoa ny adidy sy ny andraikitra mavesatra sahaninao, kanefa dia mahafohy fotoana ianao amanginanay. Koa dia faly izahay mandray anao ary mitsodranao anao hatrany ahavita be eo amin'ny andraikitra izay sahaninao. Dia mbola ho aminao hatrany aneny tompo, miarabanao tompoko. Ry fiangonana malala, mbola ho ampitombona ho aminareo ane ny fahasoavana sy ny fiadanana. Avy amin'ny Andriamanitra ray sy Jesu Kristy tompo sady mpamonjy antsika. Isaotra sy dera an'Andriamanitra isika amin'ny fiarahantsika mamaky ny Salamo 7:30 ka ny 9 hatramin'ny 9. Ny Salamo 7:30 ka hatramin'ny 9 no iarahantsika mamaky ho fiantsona ny anaran'ny tompo. Aoka iara-hitsangana isika. Amin'ny anaran'ny tompo, mioby ho an'i Jehova ianareo, ry olo-marina, fa miendrika ataon'ny olo-mahitsy ny fiderana. Miderana Jehova amin'ny lokanga, mankalaza azy amin'ny valitorfolo, mirafy raha-baovao azy, mitereny tsara amin'ny feo fifaliana, fa mahitsy ny tenin'i Jehova, ary ny asany rehetra dia mahatoky avokoa. Tia famarinana sy rariny izy, endrika ny famindram-pon'i Jehova ny tany. Tenin'i Jehova no nanaovana ny lanitra, ary ny fofonainy vavany no nanaovana ny amarony rehetra. Mampiavosany rano ao ny ranomasina ho toy ny atotan-javatra izy, mitahiry ny rano lalina ao an-trano fitehirizana izy. Aoka atahotra ny Jehova ny tany rehetra, aoka angofotra eo anatrehany ny mponina rehetra amin'izao tontolo izao. Amen. Masina tumpuni laricha satiana kiatisimandana ufiaruvana saitukiana mantra iombona amin'ny vavaka Fiderana isika. Ry Andriamanitra tomponay eo, efa nahary anay ianao. Misaotra anao indrindra izay raha notahinao sy niovimbinanao ny fiainanay, ka afaka manatona anao izahay ankehitriny. Miombona amin'izao fanompoam-pivavahana tanterahana izao. Lehibe indrindra ianao tompo, ka miendrika nodaraina sy ankalazaina.
koa atolotrayanao ny aja sy ny voninahitra sady mendrika ho anao izany. Mangeta hitanao fatratra izay ry Tompo, ka vokiso ny zavatsoa. Ny teninao izay ho raisinay dia tsy verina foana aminao zany raha tsy efa nahavita sy nahatanteraka izay nanirahanao azy. Tanterao sy amin'ny marina eto ry Tompo ny teninao, ny amin'ny fanatrehanao ny olona mivory amin'ny anaranao, ka hahazo hery sy tompo finoana ary azoto hiasa izahay noho izany fanatrehanao izany. Ary izany koa dia antoka ray lehibe ho anay anatanterahana ny fanomponanao raha teo. Ny fananao masina anie hiasa amin'ny sambatan'olona, ka samy atsapa izay ny mahazava-dehibe izao fiombonana masina tanterahana izao. Koa raiso ny fiderana tolotrayanao fa mendrika aminao zany ry Andriamanitra ray, zanaka fanahy masina. Amen. Hipetraka ny fiangonana. Izao tsika dia tonga eo amin'ny fotoanany sekoly alahady dia ny 10 minitra amin'ny sekoly alahady. Ngatahana ny tompona andraikitra tompona anjara mba hiroso avy hatrany amin'izany. Faly miarabantsika mpianakavy ny finoana ary faly miarabany sekoly alahady amin'izao alahady izao. Ny angalantsika tsy anjery na lesona amin'izao anio izao dia ny eo amin'ny Isaia toko faha 170 andiny fahafolo tapany A. Isaia toko faha 170 andiny fahafolo tapany A. Rehefa hita zany dia rahantsika mamaky amin'ny anaran'ny Tompo. Aza matahotra ianao fa mombanao aho, ary aza mierikerika foana fa izaho no Andriamanitrao. Amin'izao fotoana izao dia be fanahina ny olona, na olon-dehibe io ry ankizy tanora na ny ankizy. Ny ankizy indraindray rehefa hiatrika fanadinana ohatra dia matahotra. Dia ao ny sasany manjary lasa mitrisy mangalatra mijery kahie na naoty. Ao ny sasany mangalatahaka amin'ny namany. Ny anton'izany dia noho ny tsy fahatokisana an'Andriamanitra. Dia zava-poana nefa izany satria mety le verina ho anampy lasa mety tondra sazy ho an'ilay ankizy ka mety tsy ahafaha manao fanadinana mandritra ny taona maro na ny loza mety hampikatra azy mihitsy. Anefa ny tenin'Andriamanitra dia efa milaza amintsika hoe aza matahotra ianao fa mombanao aho, ary aza mierikerika foana fa izaho no Andriamanitrao. Io tahotra io koa matetika ny mahatonga ny olona anaonao foana, satria rehefa tsy mahatoky ny fitiavan'Andriamanitra dia lasa mety angalatra hamono olona. Ao koa noho ny fahatahorana ny tsy ho tafita ny olona indraindray dia lasa miditra amin'ireny fikambanana miafina ireny. Anefa Andriamanitra dia efa miteny amintsika hoe ahoana moa iarahantsika mamerina mamaky ilay tenin'Andriamanitra teo. Aza matahotra ianao fa mombanao aho, ary aza mierikerika foana fa izaho no Andriamanitrao. Noho izany isika kristiana rakizy sy tanora rehefa misedra zavatra sarotra eo amin'ny fiainantsika, eny na amin'ny fiainantsika andavanandro aza, dia tokony tsy atahotra isika satria Andriamanitra be fitiavana ary efa nanome toky atsika. Ka tokony hatoky azy mandrakariva isika ary tokony hivavaka fa izy dia tsy mivadika ary tsy miala amin'ny teniny. Manana fitoniam-po sy fitoni-tsaina ny isika rehefa mivavaka sy mahatoky marina an'Andriamanitra. Izao dia hitsangana ny fianakaviam-ben'ny sekoly alahady sy ny ankizy sy ny tanora rehetra izay manatrika eto dia ataontsika ny hira 220 andininy 2. Iaraka hitsangana isika.
Jesosy Kristy tomponay io mbola misaotra anao izahay no ny teny mamy nomenao anay, teny feno toky koa mangataka amin'ny fanahy masinao izahay ameno anay tanteraka, koa raha misy ry tompo aminay izay manatrika eto mbola manana tahotra ka tsy mitoky aminao dia fanahy masinao ane anazava sy taridalana anay ary ampatsiahanay isan'andro ary mandrakariva eo amin'ny fiainanay fa ianao efa nanome teny mamo anay sy teny feno toky hoe aza matahotra fa momba anao aho koa miasa mahery ianao ry tompo ary misaotra anao lehibe dia lehibe izay noho ny fotoana fohy nomenao anay tamin'izao anio izao amin'ny anaranao Jesosy Kristy tomponay nanaovanay izany vavaka izany amen. Tombonandrotsika riavana ka ankehitriny-tsika dia hamaky sy iaino ny tenin'ny soratra masina. Atao vonina eo ambany masonareo ary ny bokin'ny Exodosy toko 4:10, ny 5:5 ka hatramin'ny 2:20. Filazantsara ny Jesosy Kristy araka ny Jaona toko 5:7, ny 5:30 ka hatramin'ny 1:7. Ary ny epistily soratan'i Joda ny 7:20 ka hatramin'ny 7:20. Melohany ny amakitsika izany ary dia andehantsika hivavaka. Ry Andriamanitra ray sy zanakary fanahy masina, dia mbola manome voninahitra ny anaranao masina izahay. Masina loatra ianao Andriamanitra, ary tsapanay loatra ny fitiavanao ankehitriny, satria dia sokafanao eto ambany masonay indray ny teninao masina. Sitrakao ny ainanay malagasy ny teninao Andriamanitra amin'ny tenin-drazanay, dia hifisaorana fankasitrahana no atolotra ianao Andriamanitra. Ko ankehitriny izay raha maky izany teninao masina izany, dia matsiaro ny tsy fahatanterahanay rehetra izahay. Tompo, diovy ny ety anatinay mba ho tanolonaka ny rinin'ny teninao tokoa. Ko raha andresy hamaky ny teninao izay ankehitriny, fanahinao masina hiasa mahery amin'ny teny rehetra izay horenesinay. Hiasa amin'ny mpanomponao izay hamaky ny teninao, amin'ny mpanomponao izay hitory ny teninao, ary indrindra ny fanahinao masina ameno anay rehetra mba hahavokatra soa aty anatinay tokoa ny teninao Tompo, ahatonga anay androso amin'ny finoana masina. Ko ankehitriny Tompo, vonina izay iaino anao dia mitenena.
misaotra indrindra fanahy masinao ny amin'ny fitarianao sy ny fanazavanao. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy. Amen. Hamaky ny tenin'ny soratra masina isika. Exodosy amin'ny anaran'ny Tompo. Aroy Jehova tamin'i Mosesy, nahoana no mitary anamika anao? Lazao amin'ny zanak'Israely mba handroso, ary angao ny tehinao, dia injiro ambonin'ny ranomasina ny tananao, ka sarao ny rano, dia andeha hamaky eo afovoan'ny ranomasina mandia ny tany maina ny zanak'Israely. Ary indro, izaho hanamafy ny fon'ny Egyptianina, ka hiditra hanentsika azy izy, dia ankalazaina aho noho ny ataoko amin'ny Farao sy amin'ny miaramilany rehetra mba amin'ny kalesiny sy ny mpitaingin-tsovaliny. Dia ho fantatry ny Egyptianina fa izaho ny Jehova rehefa ankalazaina aho noho ny ataoko amin'ny Farao sy ny kalesiny sy ny mpitaingin-tsovaliny. Ary ilay anjelin'Andriamanitra izay nandeha teo alohan'ny tobin'ny Israely dia nifindra ka nankeo aoriany, ary ny andro raona nifindra niala teo alohany dia nijanona teo aoriany, ka tonga teo anelanelan'ny tobin'ny Egyptianina sy ny tobin'ny Israely. Dia teo ihany ny raona sy ny fahamazinana, nefa nampahazava ny alina kosa, ka dia tsy nifanatony izy rotonta mandritry ny alina. Dia nainditry Mosesy teo ambonin'ny ranomasina ny tanany, ary rivotra mahery avy any atsinanana no nampisavan'i Jehova ny ranomasina mandritry ny alina iny, ka nataony tany maina ny ranomasina, ary dia voasaraka ny rano. Dia nandeha teo afovoan'ny ranomasina nandeha ny tany maina ny zanak'Israely, ary ny rano dia tonga fefy ho azy teo amin'ny ankavanany sy teo amin'ny ankaviany. Jesosy nandre fa efa noroahany rahalehilahy, ary rehefa nahita azy izy dia nanao hoe, mino ny zanak'Andriamanitra va ianao? Rahalehilahy namalika nanao hoe, iza moa izy, Tompoko, mba hinoko azy? Hoy Jesosy taminy, efa nahita azy ianao, sady izay miresaka aminao zao no izy. Ary hoy izy, Tompoko, mino aho. Dia niankohoka teo anatrehany izy. Ary hoy Jesosy, ho fitsarana no nahatongavako amin'izao tontolo izao mba hahiratra ny tsy mahiratra, ary mba ho tonga jamba kosa ny mahiratra. Ary ny fariseo sasany izay teo aminy noho nandre izany dia nanao taminy hoe, izahay koa va mba jamba? Hoy Jesosy taminy, raha jamba ianareo dia tsy ho nanan-keloka, nefa hoy ianareo ankehitriny, mahiratra izahay dia tsy afaka ny elokareo. Fa tsarovinareo ry malala ny teny voalazan'ny apostolin' Jesosy Kristy tompontsika fahiny, fa efa nilaza taminareo hoe izy. Amin'ny andro farany dia hisy mpaniratsira, mandeha araka ny filanin'ny aran-tsim-panahiny. Ireo no mahatonga fisarahana, dia olona araka ny nofo ihany, fa tsy mba manana ny fanahy. Fa ianareo kosa ry malala, dia ataovy izay androsoanareo amin'ny finoanareo masina indrindra, ka mivava ao amin'ny fanahy masina, ary tehirizo ny tenanareo ho ao amin'ny fitiavan'Andriamanitra, miandry ny famindrampon'i Jesosy Kristy tompontsika ho fiainana mandrakizay. Ary amindrao fo ny sasany izay mianahana, ary ny sasany kosa sarivo avy amin'ny afo ny famonjy azy, ary ny sasany iray amindrao fo amin'ny tahotra, ka mankahala na dia ny akanjo voapetipetiny nofo aza. Amen. Ray masino, manamasina anay amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Jehovah
Vavaka sikeriavana. Fanamasinao azavao izahay mba ahatonga anay ahita ny sitraponao. Miasa ty anatinay mba ahatonga anay andray tsara ny teny ka ho zary fiainana ho anay izany. Ary ny feo rehetra tsy avy aminao dia aoka tsy ho renesinay akory. Fanamasinao avaozy ny voary manontolo. Amen. Riavana malala ho ampitombona amintsika rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra Ray sy Jesosy Kristy Tompontsika. Ity andro anio ity araky ny efa fantatsika dia andro izay natokana hitondranam-bavaka ny Ray aman-dreny mpitandrina MIANAKAVY. Ary andro ihany koa izay hanomboantsika hibanjinana ny lohevitra manerana ny sahany F.J.K.M manao hoe MIROSOA amin'ny finoana Masina. Dia ny ten'Andriamanitra izay voalahatra ao amin'ny Joda no andraisantsika ny afatry ny tompo. Joda ka ny andininy 20 sy ny 120. Joda ny andininy 20 sy ny 120. Mivaky toy izao zany teny zany iverenantsika vakina amin'ny anaran'ny tompo. Fa ianareo kosa ry malala dia ataovy izay androsoanareo amin'ny finoana masina indrindra ka mivavaha ao amin'ny fanahy masina ary tehirizo ny tenanareo ao amin'ny fitiavan'Andriamanitra miandry ny famindrampon'i Jesosy Kristy tompontsika ho fiainana mandrakizay. Ity epistily ity izay tsy tena voafaritra moa ny olona nanoratana azy dia epistily izay iombonan'ny mpandinika ny fanekena azy fa nosoratana tao anatin'ny vanim-potoana ireo taranaka nanaraka ny apôstôly taranaka faharoa zany ny amin'ny zany hoe maha-kristiana zany. Dia ao anatin'io vanim-potoana io ireo taranaka faharoa ireo zany hoe taranaka indray mihira ny lazaiko génération zany. Ireo ny zavatra nitranga tamin'io vanim-potoana io dia nanomboka ny alefihery, ny fankatoavana sy ny fanekena, ny fampianarana fototra dia ny filazantsara zany, indrindra ny fampianarana izay miainga amin'ny fampianarana apôstôly, nanomboka ny endanja ny fankatoavana izany fampianarana zany. Ary anankiray amin'ny ampiendanja zany dia ny fisian'ireo mpampianatra sandoka, ny fisian'ireo mpampianatra izay manao fampianaran-diso teo amin'ny fiangonana fa teo ivelan'ny fiangonana koa tao anatin'ny fiarahamonina. Ny fisiany zany dia nahatonga ny kristianina ho zary sahirana eo amin'ny fiainan'ny finoany ary nahatonga ny kristianina sasany koa nitady hiemotra amin'ny fiainana ny finoana. Dia amporisihiny Joda ny kristianina eto amin'ity andiny 20 ity manao hoe ataovy izay handrosoanareo amin'ny finoana masina indrindra. Ho fampatsiarovana sy ho fitaomana ny kristianina amin'ny fandraisana andraikitra mba ho fiarovana ny finoana, amin'ny fandraisana andraikitra mba ho fitehirizana ilay finoana masina indrindra araka ny filazazy eto izay noraisina avy amin'ny filazantsarany Jesosy Kristy, izany hoe noraisina avy amin'ny Jesosy Kristy araka ny nampitan'ny apôstôly azy sy araka ny nampianarany apôstôly azy. Io fitaomana ao amin'ny fandraisana andraikitra ho fijoroana amin'ny finoana io no ampahafantarina sy ampahatsiarovana ary iainantsika koa mandraka ankehitriny amin'izao vanim-potoana iainantsika izao ka hibanjinantsika n'izany lohevitra izany indrindra hoe ny andraikitry ny mino mba ahafahany mandroso amin'ny finoana, ny andraikitry ny mino mba ahafahany mandroso amin'ny finoana. Ny fanotantsika hoe inona moa zany ny tena andraikitry ny mino mba ahafahany mandroso amin'ny finoana. Raha ity ten'Andriamanitra ity fotsiny aza no vakiana dia efa manana valiny be dia be isika raha ny ao amin'ny epistiliny Joda fotsiny aza. Fa ndeha ireto anankiroa reto no ifantohantsika amin'ity androany ity. Ny voalohany, ny andraikitry ny mino izay miroso amin'ny finoana dia ny mivavaka amin'ny fanahy. Mivavaka amin'ny fanahy. Iverenantsika vakina ilay andiny 20 izao ny voalaza ao amin'ny anaran'ny tompo. Fa ianareo kosa ry malala dia ataovy izay androsoanareo amin'ny finoanareo masina indrindra ka mivavaha ao amin'ny fanahy masina. Mivavaha ao amin'ny fanahy masina. Eny kristianina tsinona ny resahany
dia rehefa kristianina ny resahana dia ny andraikitra voalohany indrindra mba ho fitehirizana ny finoana sy ho fandrosoana amin'ny finoana dia ny mivavaka. Fa hamafisina tsara eto ny hoe mivavaka ao amin'ny fanahy. Ny zavatra tsara ao marihana voalohany amin'izany ry havana dia zao: ny teny hoe mivavaka ao amin'ny fanahy dia iarahan'ny mpandinika sy ny mpanazava soratra masina manaiky manao hoe ny tena hevitra izany dia ny hoe mivavaka eo ambany fitarian'ny fanahy masina. Ny vavaka ataontsika izany dia tsy vavaka mandeha ho azy amin'izao, fa vavaka izay eo ambany fitarian'ny fanahy masina. Mazava izany fa anjara asan'ny fanahy masina raha teo ao anatintsika ny miasa manampy antsika amin'ny vavaka izay ataontsika. Fa ny tokony ho marihana koa dia ity: inona moa no atao hoe vavaka? Inona moa no atao hoe vavaka? Ny vavaka dia teny mafy hoe zavady resaka amin'Andriamanitra, fifandraisana amin'Andriamanitra. Raha mitentsika hoe resaka atao amin'Andriamanitra dia ny ao an-tsaina amin'izany isika miteny amin'Andriamanitra. Dia hatreo ihany, fatandremo tsara ny tena marina aminazy dia ny hoe fifandraisana amin'Andriamanitra. Amin'izay fotoan'izay, satria fifandraisana izy dia izany hoe misy ny mankany ary misy ny miverina. Ary izay hevitra zava-dehibe mihitsy eo amin'ny fiainantsika ny atao hivavaka, ary iantsoana antsika mba handroso amin'ny finoana ny fiainana azy. Ahoana moa izany? Zao ry havana, tokony hisy zotra anankitelo na saikiteny ao an-tanatohatra fa ngamba tsy izany loatra. Misy zotra anankitelo misy zotra anankitelo ny fiainantsika ny vavaka. Ny voalohany dia ilay fivoakan'ny vavaka avy etỳ am-pontsika makany amin'Andriamanitra. Iny mahazatra iny, mazava iny. Ny vavaka dia teny ataontsika ho eo anatrehan'Andriamanitra. Ary ny teny ataontsika ho eo anatrehan'Andriamanitra iny ilay hanampiany fanahy masina antsika amin'ilay voalazany epistily hoe ny fanahy no mifona ho antsika amin'ny fivavahana tsy haitononona. Izany hoe ny fanahy masina no andeha ataoko anaty farangisosina mandika teny antsika eo anatrehan'Andriamanitra mba ho araka ny tena izy ny tonom-bavaka ataontsika eo amin'Andriamanitra. Izay ny dingana voalohany amin'ilay vavaka. Fa satria fifandraisana izy dia mazava izany fa tokony misy koa ny miverina. Ka ny vavaka eo amin'ny dingana faharoa dia izao: ny fahafahantsika mihaino ny sitrapon'Andriamanitra amin'izay rehetra ambarantsika aminy. Ny fahafahantsika mihaino ny sitrapon'Andriamanitra amin'izay rehetra ambarantsika aminy. Izany no atao hoe vavaka. Tsy lay asandratra fotsiny, fa lay asandratsika dia misy valiny ambaran'Andriamanitra amintsika avy hatrany. Iny ilay antsoina hoe sitrapon'Andriamanitra. Hoy ny mpandinika anankiray i Kierkegaard rehefa nanazava azy: ny zava-dehibe ao anatin'ny vavaka hoy izy dia tsy ny hahafahan'Andriamanitra mihaino izay lazaintsika, fa ny hahafahantsika manonona tonom-bavaka mandra-pahatonga antsika ho afaka mihaino izay lazain'Andriamanitra amintsika. Izany ozy no atao hivavaka. Ny zava-dehibe amin'ny vavaka dia tsy ny hahafahan'Andriamanitra mihaino izay lazaintsika ihany, tsy mijanona eo, fa ny hahafahantsika manonona tonom-bavaka mandra-pahatonga antsika amin'ny fihainoana izay lazain'Andriamanitra. Satria eo ampanambarantsika izay ambarantsika amin'Andriamanitra dia mibitsika amintsika koa ny fanahy, manazava sahady ny fanahy ny amin'ny sitrapon'Andriamanitra mahakasika izany zavatra izany. Andeha hanao hitsin-dalana be tsika ny amin'izany zavatra izany. Mahazatra tsika mivavaka daholo intelo isan'andro farafahakeliny, tsy izany? Dia ilay tonom-bavaka amin'ny hoe Andriamanitra ao taio ny sakafonay. Mivavaka ny amin'ilay sakafontsika dia manandratra vavaka makany amin'Andriamanitra. Fa eo no eo ihany Andriamanitra dia efa mibitsika amin'ny alalan'ny fanahy mampahatsiaro antsika ny sitrapony ny amin'izany sakafo resahany izany. Dia mahatsapa ny sitrapon'Andriamanitra ny amin'izany tsika. Dia izany no mahatody tsy vitsy amintsika no manao tonom-bavaka rehefa mivavaka manao hoe Andriamanitra tsy oforano reto sakafo reto ary tahio ireo izay tsy manana hohanina. Izany hoe mibitsika sahady ny fanahy ka mampahatsiaro antsika hoe ny sitrapon'Andriamanitra dia mba hanana ny anjara tandrify azy avokoa ny rehetra. Dia voatonitsika ho azy eo anatin'ny vavaka ataontsika
lay mihevitra ny tsy manana hoanina. Efa fahatanterany sitrapon'Andriamanitra zay, efa fahenona ny sitrapon'Andriamanitra zay. Ary ny andalan'ny fahatelo amin'ilay vavaka zany dia ny fanavaozana fanoloran-tena eo anatrehan'Andriamanitra ho valin'ilay sitrapon'Andriamanitra takatritsika. Fanavaozana fanoloran-tena. Rehefa tsapantsika ny sitrapon'Andriamanitra eo am-pivavahana, na tsy voatery eo am-pivavahana avy hatrany, rehefa tsapantsika ny sitrapon'Andriamanitra mifanandrify amin'izay noetintsika mibavaka, dia manavao fanoloran-tena itsika ka manao hoe indreto io izahay vonina sy atrika ny sitraponao tandrify an'izany. Zany no mahafifandraisana amin'Andriamanitra ny vavaka. Raha mandeha à sens unique ny vavaka dia tsy fifandraisana zany, fa tsy maintsy mifamaly ny vavaka. Ka isika manonona tony-bavaka amin'Andriamanitra, Andriamanitra mibitsika amin'ny alalan'ny fanahiny ao anatintsika hampahafantatra antsika ny sitrapon'Andriamanitra ny amin'izany, ary isika manavao fanoloran-tena eo anatrehan'Andriamanitra mba ho fanatanterahana izay rehetra ambariny amintsika amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Amin'izany lalan'izany dia mitombo ny finoana rehefa miaina ny vavaka tahaka izany tsika. Ary izany no iantsoana eto ny hoe ny ataonareo mba handrosoanareo amin'ny finoana masina indrindra, mivavaha miaraka amin'ny fanahy, mba hahatonga anareo ho tarisy ny fanahy amin'ny tony-bavaka eo anatrehan'Andriamanitra, mba hahatonga anareo ho bitsihany ny fanahy ny amin'ny sitrapon'Andriamanitra ny amin'izany vavaka izany, ary hahatonga anareo ho taominy ny fanahy amin'ny fanoloran-tena, amin'ny fanatanterahana azy. Vavaka feno fifandraisana amin'Andriamanitra, feno fanoloran-tena, feno fanatanterahana ny sitrapon'Andriamanitra. Raha isika amin'ny Jesosy Kristy zany dia tsarontsika tsara Jesosy Kristy ilay nivavaka tao Getsemane ohatra. Rehefa nivavaka tao Getsemane Jesosy Kristy dia namboraka ny tao am-pony izy. Ozy izy hoe ahoana ozy izy? Raha sitrakao dia esory amiko ity kapoaka ity. Fa rehefa namboraka ny tao am-pony izy dia tsapany avy hatrany ny sitrapon'Andriamanitra ny amin'ny tsy maintsy hirosony amin'ny lalany hiatrehan'ny azo fijaliana ka hahatonga azy ho faty hamonjy ny hafa. Dia rehefa tsapany avy hatrany zany dia nitohizany avy hatrany ilay vavaka nanao hoe kanefa aoka tsy ny sitrapoko no atao fa ny anao. Feno fanoloran-tena, vonona ao amin'ny fanatanterahana ny sitrapon'Andriamanitra, fantatritsika ny tantara ny roso ho amin'ny fanatanterahana izy. Miantso antsika Andriamanitra ankehitriny, te handroso amin'ny finoana masina indrindra isika mivavaha ao amin'ny fanahy. Ataovy marina ny fifandraisana amin'Andriamanitra, ka ny tony-bavaka asandrantsika ao amin'Andriamanitra dia hiandraso ny bitsiky ny fanahy hanambarany sitrapony momba izany zavatra izany, ka hanolory-tena eo anatrehan'Andriamanitra. Ity androany ity moa mitondra mivavaka mitandrina manokana isika amin'izay fotoan'izay zany, dia tsy atao vavaka haitraitra mihitsy, fa tena vokatry ny fahatsapantsika ny atao hoe vavaka araka ny ampianarany soratra masina azy no anatanterahana izany atao hoe vavaka ho an'ny ray aman-dreny mpitandrina mivady sy ny ankohonany. Inona no hevitra izany? Tononontsika ny vavaka eo anatrehan'Andriamanitra, fa Andriamanitra koa manambara ny sitrapony amintsika ny hoe ny mpanompoko izay irahako aminareo dia izao ny sitrapoko momba azy. Tsapantsika izany dia manavao fanoloran-tentsika manao hoe eny Andriamanitra vonina izahay hanatanteraka ny sitrakao ny amin'ny fiaraha-miasa amin'ny mpitandrina. Izany no atao hoe fitondramam-bavaka ny mpitandrina ry havana, fiainona n'Andriamanitra, fahatsapana izay sitrapon'Andriamanitra momba ny mpitandrina, ary famaliana sy fanoloran-tena ny amin'izay ambaran'Andriamanitra momba ny amin'izany. Ry mivady, tena zany mihitsy mifaharesen-dahatra ao amin'ny fiangonana ny amin'izao alahady natokana hitondrana mibavaka anareo izao. Tena tsapany fiangonana fa manambara ny sitrapony Andriamanitra dia ny sitrapony mahakasika anareo. Ary vonina ny fiangonana tsy hanao tony-bavaka miakatra fotsiny, fa handray ny sitrapon'Andriamanitra ka hanavao fanoloran-tena hanatanteraka izany arak'izay tarian'Andriamanitra. Dia izany no anton'izao. Zany no anton'izao. Dia ao anatin'izany no ampaherezana anareo manao hoe matoki anareo, fa tsy vavaka mpilivava sanatria no hivavahan'ny fiangonana ao anareo, fa tena amin'ny finoana
no ilay fampianarany soratra masina ny amin'ny vavaka izay atao. Isika fiangonana koa andao amafisitsika izany ho avaosika ny fanoloran-tenantsika hoentintsika mitombo amin'ny finoana ny fiainantsika ny vavaka tahaka izany eo anatrehan'Andriamanitra. Faharoa amaranako azy, ny andraikitry ny mpino dia ny mitoetra amin'ny fitiavana. Mitoetra amin'ny fitiavana. Mazava be ny filazan'izany eo amin'ny 1:20 izao ny voalaza ao amin'ny anaran'ny Tompo. Ary tehirizo ny tenanareo ao amin'ny fitiavan'Andriamanitra miandry ny famondram-pon'i Jesosy Kristy Tompontsika ho fiainana mandrakizay. Ny hevitra izany dia izao, ny fahasoavan'Andriamanitra tao amin'i Jesosy Kristy dia nahatonga antsika handray ny fiainana mandrakizay. Ary rehefa mahazo ny fiainana mandrakizay tsika no ny fahasoavan'Andriamanitra dia tafatoetra ao amin'ilay fitiavan'Andriamanitra ka miezaka, satria tena asa saina tao ny mitahiry ao amin'ny fitiavan'Andriamanitra, miezaka hitoetra ao anatin'ilay fitiavan'Andriamanitra. Tena ezaka tsy maintsy atao raha izay no azo ilazana azy. Kanefa amin'ny lafiny iray, fiainana tsy afa-misaraka amin'ny vahoakan'Andriamanitra ny mitoetra ao anatin'ny fitiavana. Asaina mitoetra ao anatin'ny fitiavana isika. Inona moa izany fitiavana izany? Mazava ny voalazan'ny soratra masina, ny fitiavan'Andriamanitra no iantsoana antsika mba ho tafatoetra ao anatiny. Ny fitiavan'Andriamanitra izay fantatritsika rehetra, satria tonoantsika amin'ilay teny Grika manao hoe, voambolana manao hoe fitiavana agape. Ary izany mihitsy ity teny eto ity. Fantatritsika ny karazam-pitiavana rehetra, fa ny eto tena ny fitiavana agape no resahana. Mitoetra ao anatin'ny fitiavana agape io. Izany hoe, raha tsy mahalala ny fitiavana agape isika, dia tsy afaka hitoetra ao. Fa isika nefa efa mahalala satria efa nomen'Andriamanitra antsika izany tao amin'i Jesosy Kristy. Jesosy Kristy ny faratampony izany fitiavana izany. Ary rehefa takatritsika izay nataon'i Jesosy Kristy dia takatritsika ny atao hoe fitiavana agape. Fa i Jesosy Kristy lay nanaiky ho faty teo amin'ny hazo fijaliana ho famonjena ny hafa. Koa ny fitiavana agape dia lay fahafahana miasa ho famonjena ny hafa no atao hoe fitiavana agape. Lay fahafahana miasa ho famonjena ny hafa. Raha antsointsika izany hitoetra ao anatin'ny fitiavana agape io dia ny dikany antsointsika hiatrika asa ho famonjena ny hafa. Ny antom-pisitsika dia tsy ho antsika fa ho an'ny hafa. Fa rehefa mandinika ny fiainan'i Jesosy Kristy tsika dia mahatakatra ambonimbony kokoa noho izany. Fa ny fitiavana amin'ny fitiavana agape dia ny fahafahana manolotra ny tena amin'ny endrika ilan'ny mila vonjy azy. Izany no atao hoe fitiavana agape. Azavaintsika kely ao amin'i Jesosy Kristy. Raha anoana ny vahoaka dia ahoana ny filazan'i Jesosy Kristy ny tenany? Izaho no mofinaina. Raha mangetaeta ny vahoaka dia ahoana ny filazan'i Jesosy Kristy ny tenany? Izaho no rano velona. Raha atao anatin'ny fahafatesana ny olona dia ahoana ny filazan'i Jesosy Kristy ny tenany? Izaho no fananganana ny maty sy fiainana. Raha niriaria teo atao amin'izao tontolo izao ka tsy nahita hale ny olona dia ahoana ny filazan'i Jesosy Kristy azy? Izaho no mpiandry tsara. Izaho no lalana sy fahamarinana ary fiainana. Izany no fisehoan'ny fitiavan'Andriamanitra ao amin'i Jesosy Kristy. Ilay Jesosy Kristy dia manolotra ny tenany ho an'ny olombelona amin'ny endrika ilan'ny olombelona azy. Ka rehefa tao anatin'ny fahafatesana ny olombelona dia tonga izy hitondra fiainana ary izy no fiainana. Fa rehefa tao anatin'ny anoanana ny olona dia tonga izy hamaly izany etaeta izany ary izy no mofinaina. Miaina ny fitiavana koa tsika ankehitriny dia makatahaka ilay Jesosy Kristy no raisitsika ka nahazahoantsika ny fiainana mandrakizay araka ilay voalaza eto. Makatahaka tsika n'ilay Jesosy Kristy no raisitsika ka manolo tena ho amin'ny endrika ilan'ny mila vonjy azy. Izany anie ry havana ny tena tokony ho izy amin'ny fanaovantsika asa ho an'ny mila vonjy. Ny ankabeazan'izao tontolo izao rehefa manao asa ho an'ny mila vonjy dia manolotra zavatra arak'izay mety aminy sy arak'izay efa tsy ilaina tsony azy angamba sy izay ambinambiny. Fa ny fitiavan'Andriamanitra dia izao, izy tenany no atolony ho an'ny olombelona amin'ny endrika ilan'ny olona azy. Ka raha ny endrika ilan'ny olona mila vonjy ny fitiavantsika amin'ny alalan'ny fitafiana dia manolo tenitsika
amin'ny alalan'ny fitafiana amin'izay fotoan'izay tsy ilay fitafiana tsy ilaina intsony fa ilay fitafiana tena hitafiantsika no lasa anehoana ny fanoloran-tena ka hanampiana ilay mila fontsy. Amin'izay fotoan'izay rehefa misy olona noana eo dia tsy ilay ambiny sakafo no hantsika no hanampiana ilay noana fa tena ny sakafontsika mihitsy no ifampizarana ka mahatanteraka ny obolona malagasy manao hoe valala iray ifanapahana. Izany no atao fitiavana amin'ny endrika fitiavana agape. Miasa ho famonjena ny mila fontsy, manolotra ny tena amin'ny endrika ilany mila fontsy azy. Ary raha tsy ny soratra masina tsika hitoetra ao anatin'izany fitiavana izany dia hiaina ny fitiavana amin'izany endrika izany. Rehefa miaina ny fitiavana amin'izany endrika izany tsika ry havana, na dia tsy takatry ny saitsika aza ny zavatra azo atao sy tokony atao ho fanoloran-tena amin'ny endrika ilany mila fontsy azy, dia tanterahantsika izany noho ny amin'ny finoana ary arakaraka ny anatanterahantsika azy dia mitombo ho azy amin'ny finoana isika. Verina kely eto Amparibe indray tsika aloha ao anatin'izao fotoana izay hitondrana mivavaka ny mpitandrina mianakavy izao. Tsy diso koa izany tsika fiangonana raha miaina ny fitiavana amin'izany endrika izany hoe ho fanoloran-tena amin'ny endrika maninona moa raha lazaina mivantana ilan'ny mpitandrina mivady azy. Satria izany koa dia fiainana ny fiainam-pitiavana. Satria natoka antsika ho tsarovantsika, atsiarovantsika mivavaka azy mivady dia endriky ny fanehoam-pitiavana sy fiainana ny fitiavan'Andriamanitra ny fanehoan'izany manolo-tena amin'ny endrika ilana izy mivady azy. Rehefa avy ny teny an'izay hoe ilana izy mivady azy dia sotomoko amin'izay ilay izy kanto satria tsy ny ilana izy mivady azy ny tena hevitra izany fa ny tokony hatanterahana izany amin'izy mivady noho ny amin'izay hitarian'Andriamanitra antsika ny fiainana ny fitiavana. Ry izy mivady eo, ny fampianarana napetraka ireo teto amin'ny fiangonana dia mahakasika an'izany fitiavan'Andriamanitra izany, marina sa tsy marina. Ary satria izany no fampianarana nataonareo dia voarainy ny fiangonana izany ka iaina ny fiangonana. Ary fanavaozana fanoloran-tena sy fanehoana fanoloran-tena amin'izany endriky ny tenin'Andriamanitra izany no mahatonga fiangonana tsy hoe manonona tonom-bavaka fotsiny fa manohana amin'ny endrika hita maso koa manampy ny fiangonana. Dia izao aza tosy botanana fa fitiavan'Andriamanitra iaina ny fiangonana no anton'izany. Dia izao koa ry fiangonana, satria ny fitiavan'Andriamanitra no entintsika miaina azy dia ataontsika tsapan'Andriamanitra, ataontsika tsapana izy mivady fa tena noho ny amin'ny fitiavana no anatanterantsika izay atao. Eny angamo izany ampianarina efa izany raha teo nge le ataontsika izao izany ataontsika izany mihitsy no fahatanteran'ny soratra masina ka afahantsika miroso amin'ny finoana masina indrindra. Noho izany aza manaiky ho voafitaky ny vitsivitsy any anananany izay manao resaka hafa ny amin'ny fampianaran'ny soratra masina ny amin'izany atao hoe fiainana ny fitiavana izany. Fa mety eza iaina amin'ny tena izy ny fitiavan'Andriamanitra. Fitentsika ny ten'Andriamanitra ry havana. Andraikitritsika ny mitombo amin'ny finoana rehefa nomen'Andriamanitra antsika izany. Ary izany fitomboana amin'ny finoana izany dia azontsika tanterana amin'ny lalana roa mazava tsara: fiainana ny vavaka ao amin'ny fanahy masina sy ny fiainana ny fitiavana arak'izay iainan'Andriamanitra azy. Azontsika atao izany fa tsy hoe tsy azo atao, ary fantatry ny tompo fa haintsika izany matoa ambarany amintsika. Ny fanahy masina ny hanampy antsika hiaina izany mba hatateraka ny sitrapon'Andriamanitra ka handroso amin'ny finoana masina indrindra isika. Amen. Vavaka isika ry havana. Ry Andriamanitra rainay eo, voavy nandreny teny sy ny afatra izay nampitondrainao ny mpanomponao izahay, ny ampianatra anay ny amin'ny tokony hanajanay ny didinao sy ny lalànao.
tamin'ny tian'io ry tompo dia nampianarina anay ny amin'ny tokony androsoana hiatrany ny amin'ny finoana masina indrindra. Ary ao anatin'izany dia andraikitra izahay dia ny mivavaka ao amin'ny fanahy. Tsy tanterakay anefa izany ry tompo, fa indraindray dia mitady aresy anay ny fakam-panahy ny amin'ny fahalainana ny fahakamoana. Ka toa variana izahay manadino izany andraikitra nomenao tanterahana izany. Ko ankehitriny ara, mifona sy mibebaka eo anatrehanao izahay. Efa nanamafy ny fonay izay ry tompo ka niny vilalana, tsy nandeha araka ny sitraponao. Mamindrafo aminay tompo, avelao ny elokay, ary tario mandrakarivo izahay anao ny sitraponao, ka mba ho velona ao aminao hatrany anay izahay, ary hosay hijoro hatrany eo amin'izay atao sy alehanay rehetra. Dia misaotra indrindra ry tompo ny amin'ny andraisanao izany vavaka izany, fa ataonay amin'ny anaran-tsonao irery ihany izany. Amen. Ankehitriny dia raiso ny teny famelan-keloka izay atolotry ny tompo ho antsika. Aoka hiara-hitsangana isika. Hoy ny tompo, izay nandre ny teniko ka miny izay nanirakay no manana fiainana mandrakizay ka tsy ho elohina. Fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, nomeny ny zanan'ilay tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy, fa anana fiainana mandrakizay. Ary amin'izany dia tsy misy fanamelohana ho an'izay eo amin'ny Kristy Jesosy. Voavela ny elokareo no ny anaran'ny Masina. Aleloia, dia rao ny tompo. Sambatra ny olona izay voavela ny elony, sarona ny fahotany. Sambatra ny olona izay tsy sain'i Jehovah eloka, ary tsy misy fitaka ny fanahiny. Amen. Ny olona izay voavela eloko ary havana dia samy manambara ny finoany.
koa ankehitriny dia aoka isika nambarany finoantsika amin'ny alalan'ny fanekem-pinoana larina voalohany dia ny fanekem-pinoana izay imbonantsika amin'ny fiangonana Masina manerana zao tontolo zao. Mino an'Andriamanitra Raisto mpanao lanitra sy ny tany aho, ary mino an Jesosy Kristy zanany lahy tokana tompontsika izay nitorotoronina tamin'ny fanahy masina, nateraky Maria Virgine, jaly raha nanapaka i Ponty Pilato, nombona tamin'ny hazo fijaliana, maty ka nalevona, nidina tany amin'ny fiaina tsita, nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo, niakatra ho any an-danitra, nipetraka eo ankavanan'Andriamanitra Raisto. Avy any no iaviny tsara ny verina sy ny maty. Mino ny fanahy masina aho, fiangonana masina manerana izao tontolo izao, fiambonan'ny olona masina, ny famelan-keloka, fitsanganan'ny tena amin'ny maty ary fiainana mandrakizay. Amen. Mipetay isika ary manao vavaka mangina. Fiderana
ny zanany rajery arson ertina sy arsoa mianadahavy, ny mpitandrina mivady sy ny F.J.K.M trano vato raha Salama martura Ambohipotsy ary ny fianakaviana manontolo. Ny nofiny dia hoentina miala ao amin'ny F.J.K.M trano vato raha Salama martura Ambohipotsy anio Alahady 4 Oktobra amin'ny 2 ora alohan'ny ametrahana azy eny amin'ny fahasandrazany eny Atoby Ambohijanaka. Ny famangin'ny fiangonana ravana dia ho tontosaina anio atoandro amin'ny 12 rasasany ka amin'ny fotoana dia eo amin'ny F.J.K.M trano vato raha Salama Ambohipotsy. Fiantsoana fanambadiana. Ramatoa Ranaivoary Velo Clémentine, Andriamatoa Maro Mandray Naina mivady, Andriamatoa Rabefaritra Jean de Dieu mivady, dia mampafantatra antsika ny fanamasina fanambadian'ny zanany raha Maro Mandray Tojo sy Rabefaritra Domoina, izay ho tanterahana ny amin'ny asabotsy 10 Oktobra ho avy izao amin'ny 10 ora eto amin'ny F.J.K.M Amparibe Famonjena. Izao ny fiantsoana fahatelo sady farany. Toy izao kosa ravana ireo taratasy avy amin'ny sampana sy ny sampanasa ary ny vomiera eto amin'ny fitandremana. Avy amin'ny gazety taratry ny Famonjena. Efa mivoaka izao ny gazety taratry ny Famonjena volana Oktobra laharana 7/500. Asaina mpitiavana isika fiangonana hanjifa izany. Ho hitantsika ao anatin'izany gazety izany ireo lahatsoratra sahazany sokajy taona rehetra. Azon'ireo mpamandrika sy mpanao doka varotra raisina eo amin'ny tompona ndraiky teo tokotanim-piangonana ny gazety tsy mbola voaray ny volana Jolay, Aogositra ary Septambra 2020. Antsoina kosa ny komity hivory amin'ny Alahady 12 Oktobra amin'ny 9 ora sasany maraina ao amin'ny efitranon'ny gazety akany rainy mamonjy. Avy amin'ny sampanasa fitoriana ny filazantsara. Noho ny fivoaran'ny toe-java misy ankehitriny dia hiverina natanteraka ny fivoriana fanao isan-kerinandro ny AFF eto amin'ny F.J.K.M Amparibe Famonjena. Izany dia manomboka raha pitso alatsinainy 15 volana Oktobra. Ko anasana ny mpikambana rehetra amin'ny AFF sy ny fiangonana manontolo fanatrehana izany isaky ny alatsinainy manomboka amin'ny 9 ora hariva hatramin'ny 7 ora hariva. Avy amin'ny sampana sekoly Alahady. Antsoina ny mpampianatra sekoly Alahady fa ho tanterahana ny asabotsy 4 Oktobra tontolo andro ny fisotonan'ny mpampianatra ho amin'ny fiomanana ny taom-pianarana 22. Antsoina ihany koa ianareo mpianakavy ny finoana an'olon-tena hiofana ho mpampianatra sekoly Alahady. Ny toerana eny Manjaka Ilafy. Fandraisana anjara 2 ariary isan'olona fa raha fisoratana anarana ny 17 Oktobra. Anomboka hiverina ihany kosa ny fampianarana sekoly Alahady manomboka amin'ny Alahady herin'ny anio ka amin'ny 7 ora sy hatramin'ny 10 ora dia ho an'ny klasy K1 ka hatramin'ny K5. Ny Alahady 12 Oktobra kosa ny K6 hatramin'ny K10. Taratasy avy amin'ny voamiera ny aim-panahy. Ampatsiahivina isika mpianakavy ny finoana fa ny Alahady 4 Oktobra no fara-famerenana ny fahalalana soratra masina. Omena ireo dekonina voamiera-ny aim-panahy izay mandray izany eo ivelan'ny fiangonana. Azo atao ihany koa ny mandefa mailaka vapa.amparibefamonjena@gmail.com na alefa afatra miafina ao amin'ny page Facebook ny voamieran'ny aim-panahy Amparibe Famonjena. Avy amin'ny voamieran'ny vola, antsoina ny mpikambana rehetra ao amin'ny voamieran'ny vola, ny diakonina sy ny loholona ary ny solontenan'ny sampana mba ho tonga hivory amin'ny alarobia izao 7 Oktobra amin'ny 9 ora hariva eto amin'ny tanànan'ny fiangonana. Ary farany ry havana, ho fiomanantsika amin'ny fankalazana an'Andriamanitra noho ny 100 taonan'ny fiangonana dia misy ny boky Finoana miasa izay nisoratan'ny mpitandrina Raminy Paulina, amidy miaraka amin'ny gazety taratry ny Famonjena ao an-tokotany amin'ny vidiny 5,000 ariary. Dia entanina isika handray izany boky izany ho fampitomboana ny finoantsika. Dia ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Amen. Izao sika ry havana dia tonga eo amin'ny Fanompoam-pivavahana hiarabana ireo mpianakavin'ny finoana izay manana ny tsingeritaona tsingerinandro nanterahana tamin'iny volana Septambra iny. Hitarika antsika amin'izany hitondram-bavaka sy hiaraba antsika ny ray aman-dreny mpitandrina. Ary aorian'izany dia anao rakitra ety amin'ny altara ianareo ary ataontsika ny hira fa 4:700. Angatahana hitsangana izay manana ny tsingerinandro naterahana tamin'ny volana Septambra iny izao. Irery havana,
Ny fiangonana dia miarabanareo noho ny amin'ny tsingerinandro nahaterahana amin'ny ity volana ity. Ary isika fiangonana dia ny tenin'Andriamanitra ny fanomezana tsara indrindra izay atolotritsika. Koa ny tenin'Andriamanitra izay atolotra amin'ny teny ity dia ny Deutéronomie 1:30 ny 9. Deutéronomie 1:30 ny 9. Mivaky toy izao izany teny izany amin'ny anaran'ny Tompo. Ary Jehova no mandeha eo alohanareo, ary izy no hiaraka aminao, tsy andao anao na afoy anao izy, koa aza matahotra na mivadi-po ianao. Ivavaka isika ry havana. Andriamanitra tomponay eo, indreto zahay mijoro eto anoloanao, mitondra mbavaka ireto mpanomponao izay notahinao manokana tamin'ity volana ity, ka mahatratra ny tsingerinandro, tsingeritaona na aterahana. Misaotra anao zahay satria fitahinao zany, misaotra anao zahay satria fahasoavana avy aminao zany, misaotra anao zahay satria fitiavanao anay zany. Mideranao zahay noho ny amin'reto mpanomponao reto, ary ny herina indrindra re Tompo, ny angatahana indrindra, dia ny mba hahatonga ireto mpanomponao reto ho tena mpanompo mahatoky tokoa, ho tehirizinao ambany fahasoavanao, ka ho tafajoro hatrany amin'ny finoana, mba hahatonga azy ireo ho tena vavolombelona tokoa amin'ny androm-piainany rehetra, tsy amin'ny andro ankalazana zany tsingeritaona nahaterahan'izany ihany, fa amin'ny androm-piainany rehetra. Dia anehoanao ny voninahitrao izay rehetra ataony, ary ho tarihinao mandrakariva hanao ny sitraponao, ho ambininao amin'izay atao, ary ataonao mahita fifaliana sy fiadanam-po amin'ny fanomponanao. Andriamanitra tsy toa sy mandrakizay ianao, ary mitahiry anay amin'ny fotoana rehetra, ka dia mankalaza anao zahay noho izany. Jesosy jereo manokana ny fiainany reto mpanomponao izay mijoro ankehitriny. Ianao no mahalala ny antsipiriam-piainan'izy ireo, ary ianao no hikasika manokana ny fiainan'izy ireo, tandrify arak'izany ho an'ny tsirairay avy. Metezo ianao ho Andriamanitra izy ireo, ary tehirizo izy ireo ho zanakao ao aminao. Dia atolotra ao anao ny dera sy ny laza ary ny voninahitra ny amin'izany, ary indrindra ampianaro ny fiangonana mba hahay manatanteraka ny fitaizana rehetra, ny fikolokoloana ny finoana, tandrifo ho azy ireo. Misaotra indrindra Jesosy Tompo. Amen. Dia mahazo mipetraka ary ianareo iroso amin'ny hira sy ny rakitra isika. Zao sika ry havana dia natateraka ny rakitra sy ny fanomezana. Tsarovy mandrakariva fa izay manome ny fifaliana no ankasitrahan'Andriamanitra.
Ankehitriny sika revana dia hiaraka amam-panahy amin'ireo mpianaka avy ny finoana manefa ny voadiny sy manao rakim-pisaorana. Sambatra ny olona izay matahotra an' Jehova sady mankasitraka ny didiny indrindra. Mpanompo-kelin'Andriamanitra iray natratra ny 15 taonany manolotra rakim-pisaorana ho an'ny sampana sekoly Alahady ary mangataka ny Hira 700 izay avy notanterahantsika teo. Raha latsaka ao am-ponao ny fahendrena ary mamin'ny fanahinao ny fahalalana dia hiaro anao ny fisainana mazava ka amonjy anao amin'ny lalan-dratsy sy amin'ny lehilahy izay miteny fitaka. Tovovavy iray misaotra ny ray tsy toa no nitsingerin-taona naterahany ary mangataka vavaka amin'ny fiangonana mba hitarihan'ny mpamonjy ny lalany mandro-rakim-pisaorana ho an'ny sampana sekoly Alahady. Iomanantsika zao ravina ny Hira 700 ny andininy voalohany. Indray ny atsara ny taberina kelinao Jehova tompony maro, manina sady vontona alahelo ny kianjan'i Jehova ny fanahiko, ny foko sy ny nofoko mioby an'Andriamanitra velona. Mafy koa raha mafy izany tsy mandeha amin'ny terin'Andriamanitra any amin'ny kianjany masina. Misaotra dia misaotra azy no ny fitantanany, ka afaka mame voninahitra azy miaraka amin'ny mpianakavy ny finoana. Tsy haiko tantaraina ny fifaliako ankehitriny fa mbola velonaina ka mame voninahitra azy ankehitriny. Indro manolotra 20,000 ariary ho fisaoran'Andriamanitra atolotra ho an'ny Dorkasy. So dia ataontsika ny Hira 700 ny andininy voalohany. Misaoro an' Jehova ry fanahiko ary izay rehetra atao anatiko misaorana ny ranomasina. Fianakaviana iray misaorana an'Andriamanitra no ny fitahiana sy ny famindrapony ka afaka manohy indray ny asa-panompoana. Manolotra rakim-pisaorana atolotra ho an'ny ray aman-dreny mpitandrina ary mangataka vavaka avy amin'ny fiangonana ho an'ny zanany mandrato fianarana any ampitan-dranomasina. Ny Hira 500 ny andininy voalohany no iomanantsika izao. Rakim-pisaorana avy amin'ny mpanompon'Andriamanitra mahatsiaro ny fitahiana sy ny fahasoavana no raisiny tamin'ny tompo, indrindra mba tsy tratra ny valinaretina nandringana marobe eran'izao tontolo izao. Manao izao rakim-pisaorana izao hiderana sy isaorana an'Andriamanitra ho an'ny asa sosialy eto amin'ny fiangonana ary mangataka ny Hira 500 ny andininy voalohany izay ho tanterahintsika izao. Sadi
ry malala mangataka ao mba ambinina sy o salama amin'ny zavatra rehetra ne ianao tahaka izay anambinina ny fanahinao ihany. Raha mpianakaviana iray misaoran'Andriamanitra tamin'ny fahavitan'ny fandidinany tanany ary mbola mangataka vavaka amin'ny fiangonana mba hitohizan'izany fahasitranana izany ka hitohy tsara ny tanany. Misaoran'Andriamanitra lehibe koa izay mianakavy tamin'ny nazahoana zazakely, tamin'ny valim-bavaka sy tamin'ny fahasoavana rehetra narotsany tato anatin'ny tokantranonay. Manolotra rakim-pisaorana atolotra ho andray aman-drem-pitandrina ary mangataka ny hira 720 ny andiny voalohany izay ho tanterantsika izao. Ary farandriavana io manantsika ny hira 327 ny andininy voalohany. Misaoran'i Jehovah ry fanahiko ary aza misy atononao ny fitahiany rehetra. Tera ho anao Tompo, nomelinao valim-bavaka izahay, afa-panadinina izahay rovavy. Misaotra indrindra ray ao. Manolotra rakim-pisaorana ho an'ny Sampaty sy ny asa fitondrina filazantsara family ariary avy ary mangataka vavaka avy amin'ny fiangonana ho an'ny zokonay mbola ao anaty fanadinana ary ho an'ny toen'ny fianaranay. Ton'Andriamanitra rery ny voninahitra. Amen. Izao sika riavana dia anolotra reto rakitra sy fanatitra ary fanomezana ireto ary entsika ihany koa ny vozana ny fanoloran-tenantsika izany. Tanterahantsika ny hira voalahatra eo amin'ny fafana eo ampisanganana ary faranantsika amin'ny AMIN'NY iraina. Saya
Izao ary sika riavana dia tonga eo amin'ny fanompoam-pivavahana anao tanterahana ny asa vavolombelona. Ny asa vavolombelona tanterahantsika dia ny Fiarahabana, ny ray aman-dreny mpitandrina MIANAKAVY. Ka toy izao ny fandaminana. Ny birao ny fiangonana no ijoro eto amin'ny alitara ambany, ary ireo solotena ny rafitra izay anatanteraka ny Fiarahabana kosa dia ijoro manoloana ny alitara eo anoloana. Dia iroso avy hatrany amin'izany tsika ka tana ny birao ny fiangonana hitarika antsika ho amin'izany. Fa isaorana Andriamanitra izay nanome antsika ny fandresena amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Korintianina voalohany 10:17-7:10. Ry avy malalo amin'ny tompo, ry mpianakavy amin'ny finoana eto amin'ny F.J.K.M Amparibe Famonjena, ho aminareo mandrakariva ny fahasoavana sy ny fiadanan'ny tompo. Amen. Arak'izay fanambara tamintsika ry havana dia androany zany fa 4 ny volana Oktobra no Alahady natokantsika mba ankasitrahantsika ny ray aman-dreny mpitandrina. Koa isaorantsika ny tompo aloha fa natratrany tsika satria fikasana ihany antsika olombelona fa Andriamanitra manantanteraka dia isaorantsika itsika fiangonana natratran'izany fotoana lehibe ho an'ny fiangonana izany. Ary amin'izany Alahadin'ny mpitandrina izany dia atokantsika indrindra ny fotoanan'io mba entsika Fiderana sy hanomezam-boninahitra n'Andriamanitra noho izao fatratraran'izao fotoana izao. Hiarabantsika ny mpitandrina mivady sy ny ankonany, hitondrantsika azy ireo ambavaka amin'ny asa mpanompoana izay sahaniny ary koa ankasitrahantsika azy ireo. Koa sitraka ireo dia mangataka antsika indrindra hitsangana aneo an'izany fankasitrahana sy fiarahabana izany tompoko. Arahaba rahalay nasoavina Andriamatora ary jaonina solofinirina mivady sy nankonany izany teny izany no entina hiarabana anareo satria fantatra tokoa fa fahasoavan'Andriamanitra no mbola natoy izao anareo. Tsingery indray ity ny alahany izay natokan'ny fiangonana ho an'ny Alahadin'ny mpitandrina. Koa dia hafaliana indrindra ho an'ny mpianakavy amin'ny finoana no miaraba anareo ankehitriny natratra izany fotoana izany. Isaorana ny tompo fa mbola nitantaniny sy novombininy no arovany teo ambany elany ianareo ka velonaina trapamonjena. Isaorana ianareo tamin'ny fitantanana izao fitandremana izao izay manatanteraka ny asa mpanompoana dia asa masina izay efa nisy safidianan'ny tompo ho tanterahanareo. Tsapa tokoa fa teo ambanin'ny fitarian'ny fanahy masina dia navitanareo nitarika ny fiangonana ary nateo ary ny toe-javatra izay sarotra rahalovan'ny firenena dia tsapa fa velona ny fiangonana. Tao anatin'izany mbola nafahantsika nanatanteraka sy nanaraka fanompoam-pivavahana tamin'ny alalan'ny Facebook. Tao anatin'izany koa mbola nafahana nanao ndrojom-bavaka famonjena ka nafahantsika nampitombo nitahirin'ny finoana ny fankaty ary ny asa tamin'ny fahazotoana mba voninahitr'Andriamanitra irery ihany ary hampandrosoana ny fanjakany. Fantatray fa tsy mora ny asa sahaninareo, koa dia mampaherinareo indrindra zahay ary manonona ilay teny ao amin'ny bokin'ny Daniela 10:7-10 tapany voalohany manao hoe amin'ny anaran'ny tompo, aza matahotra ilay malala indrindra, fiadanana aneo anao mahereza eny mareza. Izao dia isy hitondra antsika ambavaka. Mbola hiara hivavaka isika. Voninahitra ho anao irery ihany ry Andriamanitra rainay eo ny amin'izay rehetra no tanterahanay. Raha misy ny tokony ho tolorana ny dera sy ny anja dia mbola ianao ihany no mendrika ho tolorana izany. Ianao no nampianatra anay hisaotra ny amin'ny zavatra rehetra mitranga eo amin'ny fiainanay. Koa izany no antony isaorana ianao no ity andro anio ity izay natokanay hitondrana ambavaka ny mpitandrina rahajaonina sy lofinirina mivady sy ny ankonany. Izay ray aman-dreny mitarika sy mampianatra ary mitaizanay roso sy hitombo amin'ny finoana masina anao.
misaotranao izay noho ny amin'izy ireo izay tsy mikely aina fa manao izay ho afany tokoa amin'ny fitaizana ny fiangonana sy mandavorary ireo asa fitorinan'ny filazantsara izay efa niantsoana ho azy ireo. Misaotranao noho ny amin'ny talenta sy ny fahaizana ary ny fitarihan'ny fanahy masina azy ireo anatotosany izany. Misaotra ny Tompo fa tena marina izy ireo tokoa ny fampanantenanao ny hoe izao ombanareo hatrany. Nandritra izay fotoana izay Tompo dia tsy nitsahatra ny vavaka sy ny tondram-bavaka ny fiangonana sy ny kristianina tsirairay izy ireo, ary tsapanay izany no ireo fahasoavana raisinay isan'andro. Ankehitriny kosa Tompo, anjaranay indray ny manandratra vavaka ho azy ireo, ny mba hitahinao azy mivady sy ny ankohona ny mandrakariva, ny anampianao azy, ny anafianao hery azy ireo hatrany, anefany ny andraikitra amin'ny mahampitandrina azy ireo. Tompo, ataovy manana fahatahorana anao mandrakariva izy ireo, satria izany no fahendrena tsara indrindra hananany mpanomponao hitarihina ny ondrinao. Maro Tompo ireo asa sy andraikitra apetraka ao amin'izy ireo, tsy eto anivon'ny fiangonana ihany fa eo anivon'ny F.J.K.M manontolo ka tanterahany. Omeo fahasalamana sy faharanita-tsaina izy mba hikarohany hatrany izay mahasoa ny fiangonana sy izay araka ny sitraponao mba mira-pirata ny voninahitra ao hatrany. Dia apetraka manokana aminao ny fiainan'ny ankohonany mba ho feno fanompoana anao sy ho feno fifankatiavana sy fifanoanana izy ireo, ho modely eto anivon'ny fiangonana sy eo anivon'ny fiarahamonina. Izay fiangonana sy kristianina tsirairay kosa Tompo, ampianary mandrakariva hifanohana sy hiara-iasa amin'izy ireo. Ny fanahinao masina no angatahanay sy talaonay izany vavaka izany. Ny voninahitra dia ho anao rery ihany, fa ny fiadanana kosa dia ho an'ny reto ray aman-drenina ireto. Amin'ny anaranao Jesosy nanaovana izany vavaka izany. Amen. Manaraka izany dia ny Tompo miteny amintsika hoe mahay mankasitraka izay nampianatra ny teny. Koa araka ny fomba ny fiangonana dia tonga amin'izany fotoana izany isika ankehitriny dia ny fanolorana zavatsoa avy eo amin'ireo rafitra rehetra izay velona ato anivon'izao fiangonana izao. Dia ho aminareo mandrakariva ny fahasoavana izay arotsaka Jesosy Kristy Tompo ho an'ny rehetra izay tia azy amin'ny fitiavana tsy mety levona. Ary Andriamanitra hatateraka azy rehetra tokony ho anareo araka ny ariana amin'ny voninahitra ao amin'ny Kristy Jesosy. Dia azy irery ny voninahitra mandrakizay. Amen. Misaorany Jehovah ary fanahiko ary izay rehetra atao anatiko misaorany anarany masina. Mangataka ny ankonako mba hitsankana fa aneo teny fisaorana fankasitrahana an'Andriamanitra sy ny fiangonana isika mianakavy noho ny fahatanterahany ity fotoana ity. Ery ambony rindray dia atony anankiroa. Reo zany izay izao. Efatra izay ny tonga teto, dimy zany izay izao. Dia angamba mety ho enina rehefa kelikely, dia izay fifarahana eo moa dia hitantsika eny ihany. Dia isaorana ny Tompo, isaorana Andriamanitra noho ny famindram-pony sy ny fahasoavany. Eto izany dia misy fomba anankiray somary ohatran'ny vaovao izay landrenesinareo amin'ny fifampiaraban'ny mpitandrina sy ny olona ary ny diakonina.
rehefa miarahaba ny mpitandrina izy dia manahoany ianao andre mato-mpitandrina dia mety ho taitritsika maneo fangatsy pastera indray ny mahazatra. Izay indray zany aloha amin'izao fotoana izao. Nisy antony nahatonga an'izany fa tsy hoe fitiavana te-hanova zavatra fotsiny. Ny antony dia rehefa miantso ny FFPM fa mila solotena tompon'andraikitra momba ny teolojia isam-piangonana ao anatin'izany FFPM zany dia nofidiny ny profolibe ny tenako ho solotena ny F.J.K.M. Ka rehefa nivory zahay mirahalahavy isan'ny tao, tsisy vehivavy aloha le izy fa lehilahy daholo, dia ny zavatra nitranga dia izao nangataka ny tao anatin'izany FFPM zany hoe alao mba samy tononona amin'izay mampiavaka atsika isika ato fa sao dia mifangaro. Dia izy zany dia izay no natonga ny hoe ny loteranina pastora, ny anglikanina dia presbitera, ny katolika mompera, iza zany ny anareo F.J.K.M dia hoe mpitandrina mba tsy fangarona amin'ny fiangonana zandrony hoe pastera Joselin. Zay zany le izy dia hoe mpitandrina. Dia nanomboka teo zany no nyresahako tamin'ny fiangonana reo mpiara-miasa reo moa zany dia hoe zay ny fiantsona ka sao dia taitrinareo dia maninona moa raha izay ny antsonanao eto? Tsy maninona fa zay zany. Zay no mahatonga an'le hoe andriamato-mpitandrina, so isika taitra zany hoe ny voviany zany fa tao anatin'ny fifaneraserana. Voalohan-teny ry havana dia isaorana ny tompo noho ny famindrapony fa azo natao sy nototosaina ary tanteraka ankehitriny izao atao hoe alahady ny mpitandrina izao. Noho ny famindrapon'Andriamanitra sy ny fitahiny fa raha ny fiainana nisy nanerana izao tontolo izao ary niatra tamintsika teto Madagasikara sy ny fiangonana dia mbola mety ho nofinofy sy eritreritra ihany. Kanefa noho ny famindrapon'Andriamanitra dia voalahatra milamina sy mirindra zany efa manomboka misokatra ny fiangonana azo andraisana olona maro ary dia totosa soamantsara tanteraka izao alahady ny mpitandrina izao. Ny faharoa dia akasitrahana ihany koa ny mpanompony dia Andriamantoa tonoen'ny sampanasa asa fitoriana filazantsara fohibe izay nitondra ny afatra sy ny tenin'Andriamanitra namahana antsika ny sakafom-panasa aza mba hahafahantsika maneho zany etaetam-pontsika zany sy izao fiombonantsika izao. Makasitraka sy makatelina indrindra andriamato-mpitandrina ary dia mampitondra ny fisaorana ny amin'ny ireo mpiara-miasa any amin'ny fohibe sy ny ankonanao. Ombanareo mandrakariva ny tompo ahefana ny asa lehibe zay nakiny no totosainao ao amin'ny fohibe ao. Manarak'izay dia isaorana ary ankasitrahana ireto biraom-piangonana ireto zay miara-miasa sy mifarimbona ary manao zay hampandrosoana ny asan'Andriamanitra hatrany. Hatreto ry havana dia isaorana an'Andriamanitra ary ankasitrahana fa dia salama tsara ny mpitandrina MIANAKAVY ary atao hoe tsy voelingelina fa maratra moa mety maratra foana pastera satria asa tsy fantatro zay mahazo fa dia maradratra fotsiny ao. Dia izay no hoe miseho amin'ny télé dia misy sparadra foana dia farany mono biraom-piangonana mono esory iny sparadra iny fa lazainy olona marary lava. Ka izy ireo dia isaorana ny tompo fa dia tena sarotiny tokoa amin'izany fahasalamana zany. Dia izay ny entanareo manao visière pastera sy ny sisa manao zay zavatra tsy nahazatra satria zava-dehibe loatra ny finiavan'izy ireo miezaka miaro ny mpitandrina mba ho salama tsara. Indrindrindrindra tao anatin'ireny vanim-potoana hoe be ny mpitandrina lasa nodimandry sy ny tsy salamo ireny dia niezaka mafy izy ireo ary akasitrahana satria tena manara-maso isan'andro izany fahasalamana i MIANAKAVY zany. Makasitraka indrindra tompoko. Toy izany koa ny mpievitra sy ny mpandray fanasan'ny tompo. Ny alahady mpitandrina toy izao moa dia efa tapaka hatrany aloha tany nefa mbola notapahana ihany koa tamin'ny tetin'andro izay nandraisan'izy ireo anjara tamin'ny taona 2024 niditra ny 2024. Akasitrahana satria tao anatin'ny fifankatiavana tanteraka sy ny fahavononana aneo an'le hoe Amparibe Famonjena matahiry ny finoana mifankaty ary mazoto amin'ny fanompona.
ary dia naseho tao anatin'izany ny fiombonana sy ny fiarah-miasa hatramin'izay ka hatramin'izao na dia teo aza ny fioboana dia miara-fanometanana amin'izay fampandrosoana ny asan'Andriamanitra hatrany. Toy izany koa ny akasitrahana ny atao hoe sampana sy ny sampanasa ary ny asa. Ireo rafitra najoro rehetra ka miasa atao anatin'ny fiangonana. Tsy soritsoritana tahaka ny voly ianareo na ho avakavahana tahaka ny ketsa, fa atao banky tokana, atao banky takatra ka dia avy hatrany dia ny hoe sampana sy sampanasa sy asa atao anatin'ny fiangonana. Faly tokoa ny mpitandrina mianakavy satria ianareo dia miara-miasa sy mifarimbona amin'ny zavatra rehetrarehetra ka na mbola mpitaindavina ny fanompoam-pivavahana tao anatin'ny fotoana sasatsasany tany aloha tany dia teo ianareo tanterahana atao anatin'ny fiangonana dia eo hatrany ianareo miara-mifarimbona ny asa, manefa velona ny fiangonana ary misy rafitra miara manatotosana. Dia tsaroany eto ihany koa antsika kristianina rehetra mpiara-mivavaka na isika manatrika izao fotoana izao nareo namana tsy afaka manatrika ity fotoana ity no ny antony samihafa satria fantatritsika tsara fa mbola misy ny tena mbola marofy ihany dia tsy afaka miara-miombona amintsika kanefa dia mahatsiaro izao fotoana izao ary misy tena miantso any telefona mihitsy aza manao hoe dia tena irina mihitsy ny fanatritava fa no ny antony dia miantso zao marain'izao zahay Andriamatompitandrina dia mirary ny fitahin'Andriamanitra ho atsika mpianakavy ny finoana ary makasitraka satria matomo ny fiangonana mbola velona tahak'izao dia tsika mpiara-mivavaka izay mifanometanana ary mijoro vavolombelona ho voninahitry ny tompo ary miasa amin'ny fotoana samihafa rehetra. Manarak'izay dia manentana antsika mbola hifampivavaka sy hivavaka hatrany mba samy ho salama tsara sika ka amin'ny fotoana manaraka rehetra dia hifankahita sy fanatritava amin'ny tare miramirana vatana salama sy tomady fa araka ny teniny namana manao hoe ny fahasalamana ny voalokarena dia alao izay voalokarena izay mba iombonana sy iraisantsika ka dia irina hifampivavaka sika ho salama mandrakariva na eo na tsy eotsony izany valana retiny izany dia hifampivavaka sika. Manaraka an'izay dia mitondram-bavaka ireo afam-panadinana ary mitondram-bavaka ihany koa ireo tsy afam-panadinana. Reny no avy ny fiangonana, reny ny zanaky ny fiangonana ary reny no tabisy ho rehereantsika rahatr'izay entinam-bavaka ianareo ho lasany amin'izay avo indrindra ary ho tahin'Andriamanitra amin'izay mbola kendrena sy izay mbola atao rehetra. Manarak'izany dia mangataka ihany koa amin'ny tompo isika mba ho afaka manatanteraka ireo fandaharan'asa voatendry tao anatin'ireny fotoana izay anaovantsika ny tetikandro reny mba ho vita soamantsara ireo ilay faraparany rehetrarehetra ireo ary mbola irososika amin'ny fandamina indray ny amin'ny taona manaraka iny ary mamarana azy dia izao efa tonga toy ny fiainantsika ankehitriny ny atao hoe rojom-bavaka famonjena manentana antsika ry havana ary manao antso amintsika izay afaka mandray anjara satria ny rehetra dia afaka mandray anjara avokoa ary izay ny ahitantsika hoe misy olona ankizy ray aman-dreny avy any ampita aza miditra ao anatin'izany mandray anjara tsy keto koa dia antsoina sy asaina fa hita tao anatin'izany fanatanterahana rojom-bavaka izany fa mamaly vavaka ny tompo ka isan'andro dia misy mpanompon'Andriamanitra ato anatin'ny fiangonana mitondra mbavaka ampitaindavina hita ny tareny reny feony rakoto iny rabe iny razay iny ary ketaka iny ka eto zany dia ianao efa navita afaka mbola mamerina ianao mbola tsy nanao afaka mandray anjara. Ny faniriana dia ny hoe ho velona mandrakariva amin'ny fiangonana mandroso amin'ny finoana ary finoana masina araka ny afatry ny tompo teo dia ho an'Andriamanitra ery ihany ny voninahitra hitoetra amintsika mandrakariva ny fiadanany. Amen. Afaka mipetraka nareo telo mihoatra.
Hivavaka isika ry havana. Isaoranay hatrany ianao ry Andriamanitra noho ny nahazony nanantanteraka izao fanompoam-pivavahana maraina izao. Isaoranay ianao noho ireo teninao izay noraisinay, koa mampianaranay ry Tompo ahita hiry izany ao anatinay, ka tsy zary lasa fahazaranao anay ny mandre izany teninao izany fa aoka ny fananao masina. Amenao anay tokoa ka aizanay mitahiry ary indrindra mankatosy miaina izany eo amin'ny fiainanay. Saoranay ianao ry Tompo, nanomezanao ny mpanomponao izay nitondra izany teny izany taminay. Omba azy mandrakarivana ianao satria tsy miafina aminao tokoa ny andraikitra sy ny asa tanterahany eo anivon'ny fohy be F.J.K.M, dia ny fandrindrana sy ny fandavorariana ny asa izay sahan'ny sampanasa asa fitoriana filazantsara. Omba azy ireo sy ny ankonany mandrakariva ianao ka nahafery azy amin'ny fanatanterahana izany andraikitra mankadirina totra ao azy izany. Vavaka aminao izay ry Tompo ankehitriny ho an'ny fitandremana efa nametrahanao anay ity. Misaotra anao izay noho ny fandaminana ka afaka miaraka miombom-bavaka eto reto mpianakavy finoana, indrindra atao aorian'ny tsy nahazona nanantanteraka izany tao anatin'ny fotoana elaela noho ny antony izay tsy miafina aminao, dia ny fisiany fiparihan'ny valanaretina teto amin'ny firenenay. Mbola marefa nefa izay ry Tompo, ka izany no hitalaonay aminao ankehitriny mba hiarovanao anay hatrany. Miomana izay amin'ny fankalazana anao noho ny 170 taona ny fiangonana amin'ny taona ho avy io. Ianao ry Tompo no andamina ny zavatra rehetra ka afaka manantanteraka izany izahay. Mivavaka izay ho an'ireo mpianakavy ny finoana izay manana ataka manokana aminao, na ny tonga manatriketo na ireo izay tsy afaka noho ny antony fantatrao. Miasa amin'izy ireny ianao ry Tompo, ka vao ao izay rehetra olana sy sakatsakana mahatery azy ireny. Mivavaka aminao izay ho an'ny fiangonanao, dia ny fiangonan'i Jesoa Kristy eto Madagasikara izany. Tsy miafina aminao ry Tompo ireo olana sedrain'ny fiangonana maro. Tsy misy afa-tsy ianao anefa no afaka manome ny vahaolana. Koa izany indrindra no talaonay aminao ankehitriny. Ao ireo mpitondra fivavahana maro samihafa, ny mpitandrina, ireo evanjelistra, misy amin'izy ireny no misedra olana goavana. Matoka anefa izay fa tsy misy tsy hainao, ary raha ianao tokoa ny miasa tsy misy ahasakana azy, koa jereo ambany fahasoavanao izy ireny ry Tompo. Mivavaka izay ho an'ny synodam-paritany ANTANANARIVO andrefana. Misy ny hetsika ho fankalazana anao noho ny 520 taona izany synodam-paritany izany. Eo ihany koa ny fivoriam-be izay ho tanterahana amin'ny herin'ny anio. Omban'ny fitiavanao anery Tompo ny komity, ny mpikarakara rehetra, ka hatomombana tsara izany fankalazana izany. Toy izany izay vahoakanao mba samy atsapa ny mahazava lehibe izany fiombonana izany, ka hiara entana anao izay atsotrosa izany. Mivavaka izay ho an'ny firenenay, ho an'ireo mpitondra sy ireo vahoaka entina, samy ahita sy atsapana izy ireo, fa ianao Andriamanitra ery ihany no ano azo itokisana, ka samy hiezaka anao izay anjara tandrify azy ny tsirairay amin'ny fahamasinana sy ny fahamarinana. Mivavaka izay ry Tompo ho an'ireo mijaly, na inona ny fijaliana hatrehany, vahao ny geja mamatotra azy ireny ry Tompo, ataovy may matoky anao izy ireny fa ianao rery tokoa no ano azo ianteherana na amin'ny mora na amin'ny sarotra. Vavaka izay ho an'ireo mpianakavy ny finoana izay nanantanteraka voady sy rakim-pisaorana tamin'ity andro ity. Ao re mahatsiaro fifaliana noho ny tsingerinandro naterahana. Ianao ry Tompo ny mbola anambina azy ireny amin'izay atao rehetra ary hanome azy fifaliana mandrakariva ihany koa. Ao ny mpianakavy ny finoana izay maneho ny hafaliana noho ny ahafahana miverina indray miangona eto amin'ny tempolinao. Ianao ny mbola hitahiry azy eo amin'izany fifaliana izany, ka afaka anao ny asa fanompona, ary dia mivavaka ihany koa izay ry Tompo ho an'ny mpianakavy ny finoana izay manana ny zanany mianatra any am-pitan-dranomasina, mba havita soa izany fianarana izany ane izany zaza izany. Ianao ny hitahiry azy ireo eo amin'ny asa fanompona izay tanterahany. Ao ny iray mpianakaviana izay avy nandalo fandidiana ny tanany, ary dia mivavaka izay ny anohizanao ny fitahiana ho azy, ka mba ho sitrana soamatsara ane izany tanany izany, ary dia hiverina amin'ny laoniny ny tanjaka sy ny hery amin'izany ratsambatana izany. Ary dia maneho ny hafaliana koa izy noho ny nahazahoana zazakely noho ny fahaterahany zanany. Koa dia valim-bavaka avy aminao izany ry Tompo, mivavaka izay mba
hitompo saina, hitompo fanahy, hitompo tena zany zaza vao teraka izany. Ao ihany koa ireo mpianakavy ny finoana izy mirahavavy izay afaka fanadinana soamantsara. Isaoranay anao ry tompo ny fitahina matetika izay nataonao taminy, ary dia mbola mitondra mbavaka ny rahavaviny izay mbola anala fanadinana ihany koa. Dia izany ny mivavaka izay asandratay eo anatrehanao amin'izao maraina izao ry tompo, ary dia mino izay fa horaisinao amin'ny lapan'ny voninahitra ao izany vavaka izany, ary dia nolotra ny valim-bavaka ianao araka ny habe nindra fonao. Maro ny zavatra tiana ingatahana kanefa fohy ny fisainanay, ka izay rehetra tsy voatony ny vavanay ry tompo, kanefa fantatrao fa soanay dia angatahanay aminao izany. Ary ataonao izao vavaka izao amin'ny anaran-tsonao ry Jesosy Kristy tompo, ianao le fanampianatra anay hivavaka manao hoe: rainay eo izay ny an-danitra, Masina anie ny anaranao, tonga anie ny fanjakanao, atao anie ny sitraponao, ety an-tany tahaka ny eny an-danitra. Meo anay an'io izay anona zaza ao anay, ary mamelany elokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay. Raha izay mitondra anay ho amin'ny fakapanahy, fa manafanay amin'ny ratsy, fa anao ny fanjakana sy ny hery ary voninahitra mandrakizay. Amen. Amaraparana izao fanompoam-pivavahana tapany voalohany izao sika riavana. Koa mialohan'ny tondrozotra sy ny tsodrano dia ho tanterahantsika ny hira 3:700 andininy voalohany. Aorian'ny tsodrano izany hira izany ihany fa ny andininy fahenina no tanterahantsika, aorian'izay dia manao ny vavaka mangina isika. Ho tanterahantsika izao ny hira 3:700 andininy voalohany. Tsika riavana ny tondrozotra amin'ity taona ity imbonantsika izany amin'ny anaran'ny tompo. Ny fisain'ny fivavaky ny marina dia mahery indrindra, ka amin'ny zavatra rehetra dia aoka ny tenanao fianarana ny asa tsara. Koa amin'izany aoka ho tanteraka ianareo toy ny fahatanterahan'ny rainareo izay any an-danitra. Amen. Ho tanteraka amintsika ny tsodrany tonoana amin'ny anaran'ny tompo. Fiadanana aneo an'ny rahalahy ary fitiavana mba mifinoana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompo, ny fahasoavana aneo amin'izay rehetra tiany Jesosy Kristy tompontsika amin'ny fitiavana tsy mety levona. Mandehana amin'ny fifalian'ny tompo nareo. Amen. Ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray, Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen. Androsoatrany amin'ny fiombonana sy firaisana latabatra amin'ny tompo sika riavana ao anatin'ny feon-kira dia mangataka ny mpanompon'Andriamanitra izay efa vohomana
mba ametraka mbavaka ny fotoana.